fametrahana antsehatra hanakaikaizana bebe kokoa ny vahoaka amin'ny alalan'ny fidinana ifotony ihenona ny olona ahafahana miara-miasa mba ho fisorohana meloa ny tranga miteraka tsy fandriam-pahalemana. Fametrahana fotodrafitrasa manakaiky vahoaka ho fototra norinana ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka ny fotony sy ny polisy. Toerana ifampiresahana ahafahana mamantatra meloa ny olana miteraka tsy filaminana ho sehatra iaraha-mientana ahafahana mametraka vahaolana maharitra ho fiarovana ny rehetra ireo no nivoitra tao anatin'ny tapabolana tsy nihaonantsika teto amin'ity fandarana ity. Mbola harahantsika eto ny fitokanana sy ny fanokafana ireo fotodrafitrasa manakaiky vahoaka toy ny komisaria tao Ankazobe sy ny postry polisy tao Anosiala, fa ho any anio aloha dia hijery lafinjavatra hafa iray isika izay nome mpanitarana bebe kokoa ahafahana miady amin'ny tranga misy ankehitriny tsy mampilamina dia ny fisiany halatra zaza na halatra olona. Akoatra ny fidinana ifotony ifampiresahana amin'ny vahoaka, akoatra ny antsoatarby amin'ny laharana maromaro samihafa izay ahafahana mifandray amin'ny polisy-pirenena dia nosokafana hanampy ireo rehetr'ireo ny sehatra anabaka ahafahana mitoroka. Io no votoatin'ny fandaharantsika anio. Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fanarahana ny fandaharana. Azo ny rehetra tsy hakanavaka idirana amin'ny fotoana rehetra ity rohy ity, na amin'ny alalan'ny solosaina ordinateur na amin'ny alalan'ny finday. Tsotra ny tanjona dia ny ahafahana mitoroka, maka torolalana, mandray tolokevitra, manoloana ny tranga mety mampiahiahy na miseho, tafiditra amin'ny fanavaozana ny fomba fiasa eo anivon'ny polisy-pirenena raha teo ity fampivelarana ny sehatra anabaka plateforme hoety misoroka sy miady amin'ny herisetra ity. Anisan'ny lahara-pahamehany gouvernemanta niady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy, lehilahy ary ny ankizy, ary koa ny fisorohana sy ny fikarohana aingana ireo tranga fahaverezan'olona sy fahaverezan-jaza. Manamafy ny fanoloran-tena ministerin'ny filaminam-bahoaka amin'ny fanavaozana ny fomba fiasa sy ny fampiasana ireo teknôlôjia moderne mba hanomezana fiarovana mahomby ho an'ny olo-pirenena tsirairay avy. Mino izay fa ny fangarona ny fahaiza manao ny mpitandro filamina, ny teknôlôjia ary ny fiarah-miasan'ny vahoaka no hanamafy ny fandriampahalemana sy ampiena ny herisetra ary ny tranga fahaverezan'olona sy fahaverezan-jaza eto Madagasikara. Noho izany dia ampahafantarinay amin'ny fomba ofisialy anio ny fanitarana natao eo amin'ny sehetry ny anabaka izay efa nisy hatramin'izay, izay tsy nandray afa-tsy ny fitorohana ny tranga herisetra mianjady amin'ny mahalasy ny mahavavy teny am-boalohany. Manomboka anio dia misokatra ho an'ny fitorohana tranga na fahaverezan'olona sy fahaverezan-jaza izany sehatra anabaka izany mba hanamora ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana. Fanomezam-baovao momba ny tranga izay miseho eo anivon'ny fiarahamonina, na io herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy, na io tranga na fahaverezan'olona na fahaverezan-jaza, voakasika ao anatin'izany ihany koa ny manana toe-tena variry antitra anterne fa afaka miseho anarana ny mpitoro, afaka tsy miseho na miafina ihany koa anonyme. Atokisana ary mipetraka ho tsy ambaratelo ho an'ireo ianjadiany herisetra sy ireo vavolombelona manome angom-baovao. Faharoa manaraka an'izany dia iarovana koa ity sehatra ity ho an'ireo izay ianjadiany herisetra
amin'ny alalan'ny fisiny anonymat dia ho fanamafisana koa ny fiara-miasa eo amin'ireo rantsana miangaika atao anatin'ny nivon'ny ministerin'ny filaminam-bahoaka toy ny BFP, ny sampandrara PMPM, ny cybercriminalité sy ireo sampandrara hafa. Amintsika izao moa dia efa iarahantsika malala ny fisiny centre opérationnel dia lito sehatra koa amin'ny alalan'ny BFP zany no manome ny renseignement ho an'io centre opérationnel io raha mahakasika ireo tranga voalasantsika teo aloha io. Vonina ny hanome valiny hanolotra toro-kevitra hampita toro-lalana ny polisy-pirenena amin'ny fitorohana rehetra voarainy ao anatin'ny teroha ity. Izay tena ilana fitorohana ankehitriny dia nitrangana fahaverezan-jaza, fahaverezan'olona herisetra mianjady amin'ny olona manana toetena varira. Ny polisy-pirenena hiantso anao, hanome toro-lalana anao sy hanome hevitra anao hoe ary no toerana na sampandrara tokony alehanao na any amin'ny toerana misy polisy na any amin'ny toerana tsisy polisy dia any amin'ny gendarmerie-pirenena. Andao kosa rahantsika ny tari-dalana omeny polisy-pirenena amin'ny fidirana ao anatin'ity sehatra anabaka amin'ny alalan'ny teroha ity. Zazavery na olona tsy hitandray isika dia miditra ato amin'ny Google, manoratra ny www.vbg.pn.mg.gov.mg. Rehefa tafiditra eto amin'ny plateforme dia miditra anatin'ny zazavery ary manao tatitra. Mameno ity formulaire ity manao ny famaritana ara-batana n'ilay zaza, ny avony, ny lanjany, ny loko volony, ny loko masony, ny pamantarana ara-batana, ny fitafiana farany nanaovana. Afaka mampiditra sary ihany koa isika, sary vao haingana n'ilay zaza, sary amin'ny fitafiana nanaovana ary ny atota taratasy fanampiny. Ny toerana nahitana azy farany ihany koa dia afaka fenoina ato ny faritany izay afaka hisafidianana, ny faritra, ny distrika ary ny commune sy ny fokontany. Ao ihany koa ny adresy mazava, ny latitude GPS izay tsy voatery moa izany. Ato koa ny vaovao momba ny fahaverezana na izany ny daty nahavery, ny ora nahavery, ny toe-javatra nahavery. Raha toa ka misy toe-javatra manokana dia afaka manao indication ato isika, na io zaza varira na zaza marefo na zaza marary na hafa. Eto ihany koa ny mombamomba n'ireo mpanao tatitra na ianareo ray aman-dreny na olona mpiara-monina. Ary manaiky fa ireo vaovao ireo dia ampiasaina ihany amin'ny fikarohana sy fiarovana ilay zaza ary alefa ny tatitra. Rehefa anao an'ilay suivi en signalement dia alaina ilay kaodiny kopihana tato anaty note dia averenina kopihena miverina ary amin'ny rohy isika www.vbg.pn.gov.mg. Ary rehefa tafiditra ato dia misy ny fandraisana ao amin'ny akay ary miditra ato amin'ny araho ny dossier. Misy karazany telo izy ato, misy ny fanarahana VBG, ny fanarahana zazavery ary ny fanarahana olona very. Arokolentsika eto ilay kody ka hamarinina mba azahoana ny mahakasika ny signalement antsika, ny orientation izay omen'ireo administrateur n'ilay plateforme
ny preuve izay nalefantsika any ary ny mombamomba ny sehatra hafa. Koa satria fahaverizan-jaza na olona no malaza tato ato dia manentana hatrany ny tompona andraikitra ka anisan'izany ny ministra ny filaminam-bahoaka ny hisiny ny fiarahamientana hamongorana ity asa ratsy ity. Tsy aivony indray fa raha misy olona na ankizy tsy hita dia tokony ampandrenesina avy hatrany ny polisy na ny gendarmerie. Ny fandraisana andraikitra aingana dia mampitombo ny fanentanana ahitana ny olona. Mba manantena antsika rehetra izay mba hanome vaovao marina sy ara-potoana rehefa misy tranga mampiay ahy. Hiaro ny ankizy sy ireo olona marefo, hiara-iasa ampitandro filaminana, ampiasa ampitandremana tambajotran sosialy ary tsy hanaparitaka vaovao tsy voamarina. Ho miantso ny olo-pirenena rehetra izay mba hiara entana amin'ny fanjakana amin'ny fiarovana ny aina sy ny fananany tsirairay satria filaminam-bahoaka no antoka ny fampandrosoana sy no avin'ny firenena. Averana mpabe maso fa tsy misy fandeferana amin'ny eritreritra. Amin'ny fandarana manaraka no hanarahantsika ny fitokanana fotodrafitrasy tany Ankasibe komisaria io ary ny tetsy Ambilany be Anosiala poste de police io ao anatin'ity fandaharana filaminam-bahoaka ity. Mametraka mandra-piaona, tompoko lasy, tompoko vavy.